valombiroapolo aogositra raiky amby folo amby roa arivo valombiroapolo aogositra telo amby folo amby roa arivo feno roa taona katroka androany no nisehon'ilay lozan-dranomasina nafatany minisitra ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy Ramatoa Nadine Ramarsson. Ho fahatsiarovana izany dia nisy ny fanompoam-pivavahana izay nokarakarain'ny fianakaviana tetsy amin'ny sekoly Sainte Famille Mahamasina Vola Ravoafy Tsirakotoarsan. Mbola mararo amin'ny fianakaviana nalasa tampoka amin'ny ministry ny mponina Nadine Ramarsson niaraka tamin'ireo mpiara-miasa azy enina sy ny olona nanavitra azy hoy Ramatoa Ramarsson androany nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony tao anaty fanompoam-pivavahana ho fahatsiarovana ireo rehetra niarambony ny 20 aogositra 2024. Raraka ny ranomaso ary torotoro ny fo roa taona taty aorian'ny lozan-dranomasina tany Soanieran'Ivongo hoy ny fanazavany. Hatramin'ny andro alahady ampatsahivonetona fa alahady 20 aogositra 2024 no nitrangany voiny. Hatramin'io andro alahady io ka manjaka kehitriny tompoklasy tompokavavy dia mbola sanganena torotoro izahay fianakaviana. Ka iteny izay nohitananay mandreny am-panahy teto izay ataoko fa niketsika rehetra araka atoavintsika zato isan-jato ny fahamarinana dia zava-dehibe ary manamainana tokoa isen'ny tompo sy ny mampitony ny fahafantarana fa misy olona ay misy mpiray tanindrazana, ay misy olo-marina, ay misy olon'Andriamanitra mahafantatra fa tsy rary ny nanjoan'ny zanakay sy ireo mpiara-ditana. Kanefa izahay dia mitohy ary manome toky izahay toy iray aman-dreny am-panahy fa tsy miravoravo tanana akory, tsy iketraka rotsaka ny ranomaso ekely kanefa niady amin'ny anaran'ny masina amin'ny anaran'Andriamanitra dia mitohy isan'andro ary tanterahana antsaka sy adala. Ny fianakaviana Ramarsson izay nilaza fa nahavita be teo amin'ny lafiny sosialy ministra Nadine Ramarsson ary nilaza izy ireo fa noho ny asa ary tsy angina manoloana amin'ny fahantrana izay manjo ny firenena malagasy. Ankoatra ny avy amin'ny fianakaviana sy ny avy amin'ny ministera mponina, anisan'ny tonga nanatrika amin'ny fotoam-pivavahana androany ny parlementaire ny sady candidat Sylvain Rabetsarona. Fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana no tanterahana teto ary ny révérend Père Rakoto Mamonjy Basile sy ny mpitandrina Razafindrakoto Asinaivo no nitarika amin'ny fotoana ho fahatsiarovana ireo rehetra niarambony nandritra ilay lozan-dranomasina nitranga amin'ny 20 aogositra 2024 tany Soanieran'Ivongo. Ao anatin'izany ny ministra Nadine Ramarsson sy ny mpanao gazety Rasoa Miaramanana Heriniaina.